Alleluia. Andaontsika isotra n'Andriamanitra andro anarivany amin'izao fevrier zao sokafo ny fonao sokafo ny sainao sokafo ny fanahinao fa eto ilay ray tokana metrika ao amin'ny fankasitrahana metrika ao amin'ny fankalazana sy famezam-boninahitra ilay mitoetra amin'ny seza fiandianana mandrakizay tiantsika mihevitra antsika izy no tarika anao tamin'ny alalan'ny fanahiny ho tonga eto amin'ity toerana ity mety tao ny etaetanao eto fa raha tsy nitarihany ianao tsy ho tonga teto ao fofany amin'anitra ny tananao dia mifandraisa tanteraka mpo aminy amin'ny fankasitrahana ny amin'ny fitondrany ny amin'ny fitantanany ny amin'ny fiarovany ny amin'ny famatsiny ny amin'ny fanokafany lala amin'ny fampahitana fity ny amin'ny fanomezany ianao amin'ny fahasalamana ny amin'ny fitehirizany ianao amin'ny tery io ianao mbola tonga eto androany arivo misaora azy makasitra azy mameza voninahitra azy misaotra ray ny anaran'i Jesosy saotra ny amin'ity fivoriana androany arivo ity saotra ny amin'ny olona sarobidy maro izay nasahinao tonga eto amin'ity toerana ity mba ho tahinao manokana saotra eo itoy ny amin'ny fanambarana vomanao anatin'ity fivoriana ity ho anao ny fankasitrahana mandrakizay rahay misandrata manokana amin'ny tetakarivo ity dia ao komembonahitra eto ny anaranao misandrata manokana amin'ny tetakarivo ity dia mbarao aminayna ny sitraponao manambaraza fa miafina aminay ampafantaranay ny lalanayna andehananay amin'ny sitraponao ve ho fanatrenao ny fahafikisam-pifaliana ary eo tanao kavana ny fahafinaretana mandrakizay avadio fahafinaretana ny fahaverezakevitra Andriamanitra marina ianao Andriamanitra be voninahitra ianao Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao misandrata manokana androany arivo raisanao ny fankasitrahana mandrakizay dia hafa mafy ho an'i Jesosy Kristy tompo aminy mahazo toerana tompo alleluia tena fivoriana miavaka an'io satria fivoriana afaky ny anova zavatra amadika tanteraka ny tantaram-pianao amin'ny pejy tena hafa mihitsy satria fantatro fa manatrika ny sy toy anao androany naizanaiza misy toerana misy faminaniana eo misy toerana misy faminaniana milatsaka dia miasa eo amin'izany tontolo zany mifampahitana fitiavy amin'Andriamanitra hanova zavatra mifanaraka amin'izay zavatra tenenin'Andriamanitra mety misy zavatra manohatra amin'ny tenin'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainanao aza atao mahakivy fa androany ariva azo vaina amin'ny alalan'ny tenim-paminaniana zany tetakarivo ity dia nome kadô manokana ho an'indray rehetra androany azay kadô zay dia profesia avy any ambony faminaniana avy any ambony anova zavatra goavana be eo amin'ny fiainam-piankonanao eo amin'ny asa mandraharahanao satria ny rahana manokana androany aminano anao tsy nareteka ao an'Andriamanitra tadio tsara fa ny ray dia ilay tokana nametran'Andriamanitra teny afaky ny amaritra no avy ny taranany amin'ny lalam-penina feno voninahitra ara-panekeny ny fitaovana hoentin'ny ray aman-dreny ny ray indrindrindrindry manatanteraka sy manefa izany dia amin'ny alalan'ny fitsofandrano ny zanany tena ilaina ny ray ho amin'ny fanosehananao afaky ny anidina ny amin'ny sehatra avo ara-panahy eo amin'ny fiainana zany tsy maintsy ny lany Isaka ny sodran'ny Abrahama ary zany tsy maintsy ny lany Jakoba ny sodran'ny Isaka ary zany tsy maintsy ny lany mifolataranaki Jakoba ny sodranny ihany koa ny ray dia karazana tohatra ra-panahy ahafahana mitazana mihoatra makany amin'ny hoavy amin'ny avy tsy takatry ny sainao mahaolona ary zay antoka hoentiny fanekenao amin'izay dia hitondra ny fiainanao amin'ny fahafanganam-pandeha hafa kely raha ekenao sy akatoavinao mila mianisany sika misy fotoana ndray rehefa maminady dia miteny zavatra mihoatra no mifatakaran'ny sainao izy satria ireo fitsodrano mpaminaniana rehetra apetrak'Andriamanitra eo ambavany dia manambara zava-panahy miafina mifamatotra amin'ny hoavinao tsy mampaninana tsy takatry ny sainao aza le izy fa ozy izy Paoly apôstôly amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:20 ozy izy hoe aza manao tsitsinina ny faminaniana ozy izy dia tsara ne raisy ny baibolitsika amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:20 Tesaloniana voalohany toko 5:20 zao ny voasoratra ao ny anaran'i Jesosy
aza manao tsinitsinina ny faminaniana dikan'izay afaka atao tsinitsinina ny faminaniana tsy ny olona rehetra mandresy mandray faminaniana no manome lanja ny faminaniana tonga eo amin'ny fiainany tsy ny olona rehetra ozy izy ny soratra masy aza manao tsinitsinina ny faminaniana manina baiboly miteny an'izany diky zany fa faminaniana asinitsiniavina ary misy olona manao tsinitsinina faminaniana afaka ny andray faminaniana ny olona anankiray ary afaka ny anda faminaniana Tesalonina voalohany toko 10:20 dia milaza an'izany ny baiboly za teny aminao mandraky ny androany eto anaty soratra masina zay olona mifantoka tao anatina faminaniana na tsy sodran'ny-paminaniana dia nandray vokatra tsara ary nitsena azy tany amin'ny hoaviny zany faminaniana zany mitondra fifarana tsara lavitra noho ny fanombohany avokoa. Dia antsika hijery ny faminaniana Elisa tao amin'ny testamenta taloha fa rehefa niteny sy nampitenen'Andriamanitra Elisa mpaminany dia zavatra tsy takatry ny sainy fa ireny olombelona napetrakin'Andriamanitra teo am-bavany ary tao ny faminaniana Elisa ilay olona mpanolon-tsaina ara-ekônomia na ara-toe-karena teo amin'ny firenena Israely, olona manam-pahaizana, mpanao analizy na mpanao famakafakana momba ny toe-karena nanohatra ny tenin'ny Elisa satria ny faminaniana Elisa dia milaza zavatra hitranga tsisy ifandraisany amin'ny zava-misy androany mety hifanohitra tanteraka amin'ny lojika maha-olombelona ny teny mpaminaniana tehiteny aminao tehiteny aminao fotsiny misotro zao fa zay lazain'Andriamanitra dia fahamarinana azo antoka fa tsy maintsy hitranga ara-potoana na tsy takatry ny sainao azy. Antsika hijery mpanjaka faharoa toko 7 vetivety dia antsika vetivety ny mpanjaka faharoa toko 7 ny zavatra nitranga mpanjaka faharoa toko 7 manoko andininy voalohany eo sy ny andininy faharoa fa kosa Elisa miaino ny teny Jehova ianareo zao lazainy Jehova raha mpitsy toy izao dia ho sekely iray ny vidiny koba tsara totoeran'ny famarana amin'ny sekely iray koa ny vidiny varordea indro ny famarana ao am-bavadin'ny Samaria. Amin'ny fotoana io zavatra mampalahelo no mitranga ao tanàna mosary tena faran'izay etsa olona mihinana ny zanany rehefa mosary noho ny alehibe mosary tena misy olona tao mifampihinana ohatran'ny hoe mihinana ny zanany voalohany ny zanany dia nohaniny satria noana izy efa tena nohanina faran'izay etsa zany mosary faran'izay zany hoe raha atao zany ny famakafakana tena efa tafahitsoka lalina mihoatra ny fahantrana misy ny zavatra mitranga tamin'izany fotoana zany fa avy any lehilahin'Andriamanitra tonga dia niteny hoe raha pisy maraina misy zava-baovao zao ny zavatra hitranga eto izy koa bety voalohany aloha ny vidin'le izy ho vidiana mora dia efa barainga fa le vary ordea sy koba tsara totokoa ny fisiny mihitsy ny barainga hoe tena izy ve zany zavatra zany. Dia ozy nadininy faharoa nisy lehilahin'Andriamanitra namaly lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza lehilahin'Andriamanitra fa namaly lehilahin'Andriamanitra zany hoe namaly any Elisa zany le mpanafika malaza zay nanany mpanjaka ny tehenany teo amin'ny tanany karana hoe ozy izy indro ozy izy na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova dia izy zany zavatra zany va ary hoe Elisa indro no hitany masino indrindra zany nefa tsy mba hinananao taona antsika isainy inona ny zavatra tia mitenin'Andriamanitra ho teneniny nanome sodrano ambavadiny Samaria Elisa ary karazany teny mpaminaniana tsy takatry ny saina maha-olombelona napetrak'Andriamanitra teny am-bavany ny katsikajy ara-ekônomista toe-karena dia manohatra n'le fanambarana eo amin'le lojika hita maso satria tafahitsoka lalina ao anatina fahantrana sy anoanina ary mosarena faran'izay etsana le tanàna fa ozy izy Andriamanitra tamin'ny alalany Elisa raha mpitso maraina izy zavatra hitranga eto izy fitobahana amin'ny fomba tsy takatry ny saina eto am-bavadin'ny Samaria ary zao ny zavatra hitranga eto ozy izy le lehilahy nampanao fahagagana azy Andriamanitra ka mpanokana varavarakely amin'ny lanitra impossible zany hitanareo zay sodrano latsaka tsy maintsy mitranga fa zay manohatra tsy misitraka fa mitazana androany ariva aminany eo amin'ny fiainanao amin'ny maraina joron'Andriamanitra ao anatin'ity ministera ity ary zay teny rehetra apetrak'Andriamanitra eto am-bavaka raha raisinao ampinoana androany ariva dia afaky nisy fiatraikany miavaka
Samaria amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta. Alléluia. Alléluia. Zavatra mitsabola lehilahy manan-tsaina. Fofefy lôjika. Manana ny fomba fisainana sy ny kajikajy politika na fampandrosoana. Anana mikasika momba ny toe-karena. Na isokatra aza ny lanitra tsy possible zany. Zany hoe raha adika na dia mpanao fagagana aza Andriamanitra tsy vitsy zany. Salasala izy satria nandray ny zava-panahy, ny faminaniana zava-panahy. Nandray ny zava-panahy tao ny tontolo ara-tsaina izy amin'ny fahaizany manokatra ny sainy mifanaraka amin'ireo tontolo rehetra ny anarany sy ny ravi-pitaizana misy azy. Zavatra nisy nefa adininy dia zao. Andriamanitra tsy nanontany professeur sy manam-pahaizana talohany namorona izao tontolo zao. Rehefa faminaniana ny resahana, zava-panahy ny resahana, mekavy ianao ninninona teny rehetra milatsaka avy any ambony apetraka Andriamanitra eo ambava amin'ny mpanompo ny ara-paminaniana. Amenina ny fahendrena raha ekena, tsy amenina raha lavina. Olo tsara ny tanazemena. Ny antony dia tsotra. Andriamanitra tsy manontany ny saintsaina maha-olombelona. Andriamanitra tsy manontono amin'ny lôjika ny olombelona rehefa anao zavatra izy. Miteny fotsiny izy dia mampitangy izay ty satria Andriamanitra izy tsy marety eka amin'Andriamanitra. Alléluia. Rehefa mijoro manao zavatra Andriamanitra dia tsy ilainy ny sainao fampangina. Ny fitaizana sy ny fahalalany saina tsy ilaina. Ary rehefa betsaka izy nandiso fanantenana ny siansa sy ny fahaizana zao tontolo zao na ny fanazavana zao tontolo zao manao zavatra ara-pahalalana rehefa hiasa. Ohatra, inona ny azo ny siansa tenenina ny amin'ny fahafatesany Lazarosy efarana sy nanangana azy tamaty. Inona ny ambarany mpitsabo farak'izay maha indrindra eto ambony tany ny amin'ny fanapahan-kevitry Jesosy ampahiratra ny mason'ny Bartimeo. Inona ny azon'izay rehetra manam-pahalalana ambara ny amin'ny fanokafana ny sofiny efa maty. Jereo fa isak'izay miasa Andriamanitra manatanteraka ny teniny izy dia tsy mila tolo-tsaina sy manontany hevitra mipahy toe-karena na olona manam-pahalalana, fa izy dia Andriamanitra manatanteraka izay tiany araka ny fahaiza-manao. Androany arivo, araka io fahaiza-manao io miafina ao amin'ny teny mijoro eto azy solombavan'Andriamanitra androany arivo amin'ny ambassadeur kristiana manambara aminao mitintakarivo ity fa ny faminaniana rehetra izay ho anaoko ny vavaka dia ho amarin'Andriamanitra mieny sy amen. Alléluia. Alléluia. Sika mila mitandrina rehefa misy faminaniana satria Andriamanitra tsy manontany hevitsika fa mijery ny ompontsika izy hoe mety venao sa tsy, zay fotsiny. Izy mantsy ilay Andriamanitra ny impossible hatramin'izay. Ary izy ilay Andriamanitra tsy miova ny fomba fiasany, omaly sy anio ary mandrakizay. Rehefa manao zavatra izy dia tsy mila nidingana ra-pahatakarana maha-olona fa miasa araka ny fahaiza-manao. Rehefa isak'izay miteny aminao Andriamanitra ka alay-panahy ianao akahevitra amin'ny olona fa niasoana no azonao. Na voesy ianao na sanatria rehefa tena tsy takatry ny saina mety voateny ratsy koa. Tondro tsara ny tanazay. Zany na tonga amin'ny Paoly ny teny Galatia toko 2:1-4 ary voaraiko izy izay teny avy amin'Andriamanitra zao izy Paoly dia tsy nila hevitra tamin'ny olona. Zareo kely boky Galatia toko 1:1-4 ozy izy ny apôstôly Paoly ny nampiseho zanany ozy izy tato anatika mba hitoriko azy any amin'ny gentiliste ary niaraka tamin'izay ozy izy dia tsy nakasaina tamin'ny famandraha. Ny faminaniana raisinao amin'ny amen nanokatra ny fonao tanteraka teo amin'ny fananten'Andriamanitra dia mandidy ianao tsy haino zavatra avy amin'ny nofo aman-draha fa anatanteraka tsy misy fepetra izay lazain'Andriamanitra. Ny fonaonao sy ny fandraisanao faminaniana dia azo izay rehetra mifampiresaka aminao hovaina sy fafana hiala ao anatinao. Ohatra, tsisy ninninona ianao andohany nefa Andriamanitra miteny aminao fa amin'ny herinandro raisinao lakile amin'ny tranonao. Eno izy zany zava-janatra hoe
Andriamanitra nofo rehetra. Ho misy afakaka izay tsy haiko va? Andriamanitra zany vao miteny, vao miresaka dia fangagana. Ty zavatra rehetra tenen'Andriamanitra tsy zavatra azonao hazavaina zany. Tsisy azo mifanakarana maha-olombelona atao. Ny ilain'Andriamanitra aminao mandray dia mitazana. Allô, ty takarivo ty ara-paminaniana dia fivoriana miavaka ho andreo ray mpianakaviana sy renim-pianakaviana izay tonga eto. Ary inoko androany arivo fa izay vokatra tsara rehetra fonosiny ty fivoriana ity ara-paminaniana dia ho tonga vavolombelona amin'ny fiainanao mianaratra zotra mianazavety. Halleluja. Mety hoe fahadisoana dia miain'olona oriny fotoana andrenesana faminaniana. Rehefa miteny aminao Andriamanitra dia izay tsy vitan'ny olona no lazainy aminao. Maha-olombelona nefany dia voafetry ny fisaitsainana sy ny fomba fijery hita maso. Ary tadidio tsy misy hevitr'Andriamanitra natao takatry ny saina voafetra maha-olombelona zany, fa tsy maintsy ara-panahy no amantarana azy ary ara-panahy no andraisana an'izany. Ary maha-olombelona ohatra sarotra ny tonga anao hanapaka firenena anankiray zany kanefa ianao tsy nitaizana atao amin'ny firenena io akory. Fa zao ny zavatra nitranga. Josefa tonga prime ministre tao Egypte ary lasa mpanapaka tany amin'ny firenena izay tsy azy. Raha mitokony ho izy nefa tena sarotra zany satria andevony nahatongavany tao Egypte fa niaraka tamin'Andriamanitra izay tsy niraina izy Jakoba raina izy miditra tao Egypte andevony fetombohany fampanapaka firenena amin'ny fiafarana. Raha marina tsy lotsika zany. Inona ny azo ny saina atao? Raha ty azo posy tao Egypte ianao dia mila manana fanaharatsiny ny karazana fahaiza miaina sy fahaiza manao Egyptianina, ny fitaizana, raha fitaizana Egyptianina. Fa raha vakeliny mba fantatry olona roa na telo na efatra manam-pahefanao ianao dia fantatry ny olona hoe zao CV anao. Josefa nefa tsy nianatra tany am-pianarana izy fa tonga dia nanam-pahendrena sy fahalalana. Ary ahoana ny fomba azahoana ny tahiry an'izay zavatra hoe fisainana ohatrany hoe izy tonga dia izy nanangana le filona le fa fitehirizam-bokatra reny vita tanteraka nanao an'ilay izy tamin'ny alalana fahendrena izay men'Andriamanitra tao anatiny. Olona avy any amin'ny firenena hafa lasa prime ministre any amin'ny firenena izay tsy azy. Tsy nandalo fifidianana Josefa, tsy nandalo sena akory. Niditra tao amin'ny poste io izy tsy nisy atoky sy robinina nalohana azy. Farao tsy nahafantatra ny ray sy ny reniny akory. Fa ozy izy farao tamin'ny Josefa vao nahavina aminany izy tao anatin'ilay nofo tonga fantany napetraka farao dia zao hoe fa iza andrainao. Ino sarona izy ny fanontaniana napetraky farao voalohany dia hoe fa iza andrainao. Toro tsara tana zay reny. Fa iza ka andrainao ozy izy maintsy any Josefa. Zao ny zavatra nitranga. Fa manino farao natamin'ny rainy Josefa fa tsy nanontany hoe fa iza ny CV anao, taiza ianao nianatra, ina daholo fahaizana mandrara anao, oliditra PM zany tsy maintsy anontany président tsara so nalabaraka azy ny fitondrana. Fa ny zavatra nahavariana avy amin'ny Josefa tsisy resaka fanontaniana taratasy CV sy ny sisy fa tonga dia nisotona mifantany napetraka anankiray tao bava farao dia zao fa iza moa ny rainao. Atolo tsara ny tanana zay. Alleluia, alleluia. Vaovao mafaly nanontany ny rainy nanontany ny rainy farao mba hamerina ao an-tsainy Josefa fa ny succès tsy avy amin'ny lalana fantatry na ny saina ny fahendreny fa nitsotra ny rainy nanaraka azy. Ara-panala izy nila mitsotra ny rainy Josefa vao tonga teo amin'ilay dikany fahalebiaza nandraisan'ny farao azy CV ny ilainy fa papa ny ilainy. Zanaka rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy, na zanaka ra-panahy ianao na zanaka ra-nofo nateraky ny rainao sy ny reninao, teteny aminao raha te handeha lavitra ianao eo amin'ny fiainana mila misodrany rainao ianao. Alleluia.
fa itsodrano iny itsenanao any amin'ny loavy iny rehefa avy eo. Ary amin'ny fotoana anankiray tsy ampoizinao zay lalina misokatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia tadidio fa tsy vokatry ny eforinao le izy fanontany ny tontolo ara-panahy rehetra hoe aizy papa tsy marety eka. Jolo atao andro any arivo itsodrananao amin'ny fitahiany indray mamidingan'Andriamanitra feno voninahitra amin'izay zavatra tsy takatry ny sainao, amin'izay fanao mahazatra amin'ny lozika ny tany anomboka hisokatra oriny amin'ny androany ny fahitanao ny tanan'Andriamanitra ombanao any amin'izay rehetra misy ianao tahaka izay namokavana raha natao venany Joseph rasy ny ajananao. Halleluia. Rehefa nisofo ny raiky rano Josepha ny rahalahy nanaisitra lamba maro loko teny akodiny fa tsy afaka nanaisitra ny fitahiana zay azony avy amin'izany sodrano zany. Tadidio vao nanomboka nividianany indray ny akanjo tsara tarehy satria tiandrainy ohatra hoe tiandrainy mihoatra fa izy kely indrindra tamin'izany dia nialonany rahalahy rehetra izy dia le akanjo tsara tarehy nataony zareo zay nandrovita anazy satria niavaka ny akanjo mihoatra ny akanjon'ny rahalahy zany hoe zavateny ivelany no misarika amin'sain'ireo rahalandreo. Ny Josefa tsy zany. Josefa tsy nirarahan'le akanjo teny ivelany fa ny zavatra fantatra Josefa dia zao niasa saina amin'izay tsodrano mbola tsy tanteraka teo amin'ny rainy izy. Tonganao izy Jakoba dia zanak' Isaka ary Isaka dia nisodrano an'i Jakoba ao Genesis 7:20. Genesis 7:20 zao ny vaky ny teny ny anaran'i Jesosy. Ozy izy andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 tsodrano Jakoba ty amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amezan'Andriamanitra anao any ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany ary vary sy ranom-boaloboka betsaka anompo anao any ny firenena maro ary akoky eo anaty anao ny firenena samihafa ho tompon'ny rahalahinao any ianao ary aoky akoky eo anaty anao zanaky ny reninao ho voazona ane zay rehetra manozona anao ary masoavina ane zay manisy soanao. Zany teny zany ny tenen'ny Isaka tamin'ny Jakoba. Nanaraka ny sodrano rain'io Josefa dia hitany Josefa fa tamin'ny fotoana teny an-dalana ry zareo tsy mbola tanteraka tamin'ny Jakoba ny fiakofan'ny rahalahy zay nateraky ny reniny taminy fa izy ny akoaka melota eo anatrany Esau. Dia ozy Josefa hoe tsy mitranga tamin'ny dady ny tsodrano iny fa za zanaky dada zay tsy niseho teo aminy tsy maintsy niseho amin'ny fiainako raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Josefa nanapahatakarana ara-panahy izy tsy voafetra ny zavatra hita maso. Tonga ny fotoana napeka ny sola tsara tarehy Josefa akanjo faran'izay mafatifaty tena mety mialana ny akanjony zavatra ivelany nandotondra eto rahalahy ndreto fo azy fozy Josefa novitina ny akanjony. Ny akanjo maro loko azo novitina fa fitahian'Andriamanitra ao anatinao tsy azo samborona ary ny devoly tsy mahita fa tsy ny zavatra eo ivelany izy. Ao amin'ny tenenako an'izany tamin'ny herin'Andriamanitra mbola teo amin'ny volon'ny Samson dia azo nitapahana dia niala le hery. Fa amin'izao fotoana izao ny herin'Andriamanitra ohatran'le fitahiana sy tsodrano miasa ao anatinao fa tsy eny amin'ny volontsony tsy hitan'izay volo dia volontsony zay isamborana azy satria efa ao anatinao indray le hery. Zany hoe tamin'ny voalohany le hery teo amin'ny volon'ny Samson tamin'ny andronao indray le hery ao anatinao volo azo tapahana fa ny anao tsy azo kitiana tsara. Iro tsara le izy teto ny zavatra nitranga natsilo saina ty Josefa lahy ty tsy mahagaga raha izy lasa lalana sy fisokafana ny tahian'Andriamanitra ny ankohonandrainy sy ny fianakaviambeny sy ny fireneny. Ny antony dia tsotra lehilahy miavaka izy ara-pahatakarana nametaka ny zava-panahy mihoatra lavitra izy no ny felona tsisy dikany madinidinika. Hitanareo ny olona ekoaka be felonana. Alôho raha tianao mitenana tsara voatenanao misafidiana toetra anankiray midira isan'ny candidat mpialina fotsiny tsisy mpialina tafavoaka zany mangatan'Andriamanitra fanahany fitiavana apetao mihoatra no ny asabidy sy ny faniriana amin'izay ilainao tiana hananana ny fametrahanao ny zava-panahy ho ambony lavitra rehefa ho anatinao ny sain'i Josefa
sy nitepony Josepha normalna be raha manaraka anao koa ny succès Josepha sy nandamy fotoana izy ny famaly tamin'ny rahalahy sy nandamy fotoana izy niady tamin'izay mety ho tsara hitany teo amin'ny fiainan'izay rahalahy mpiray taminy sy nandamy fotoana tamin'izany izy fizy tany amin'ny baiboly jereny tao anaty baiboly tatao Genesis tonga vita amin'ny 20 tao hoy izy way tia misy teny tsodrano mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainany dady fa tsy maintsy ataoko mitranga eo amin'ny fiainako akory tsy efa azoko taminy voafaly tamin'ny Farao izy toy izy Farao fa iza moa ny rainao tsy resaka ninino ny Farao fa nantany iza ny rainao sy niteny izy hoe taizy ianao ny anatra fa maninonao mahafantatra zavatra be lehibe ohatr' izany fa ahoana ny mahatonga anao olona matsisosaina sy miavaka ohatr' izao tsy zay le izy fa iza ny rainao fosy izy Farao ny zava-miafina natonga an'izao tovolahy zao lasa midingana feno voninahitra sy manantsaina mihoatra noho ny olona rehetra nisy papahana nohana mambavaka tao nisy papahany tsodrano tao ary ny tsodrano rainy a nanaraka azy hatrany Egypte eno ty vaovao mafaly ty rehefa voatsodrano ianao naiza toerana andiananao dia manaraka anao le fitahinana lokony vavany rainao ary mombanao ny Andriamanitra ny rainao zay zavatra mamaly eo aminy dia mamaly amin'ny fiainanao zay atao connexion fifanaisany zay tolo tsara mitana zay halleloia misy miandro eno any arivo rehefa manomboka amin'ny teny fitahinan'Andriamanitra teo aminy rainy dia namaly azy le fitahina azao fantana tena baba Farao fa iza moa ny rainao raha tsy tokony ho izy le izy raha tsy tokony ho izany le izy dia tsy fantana tokony hipetraka le izy ny antony dia tsotra manome lanja ara-panahy zay tsodrano tokony hivaly teo amin'ny fiainan'i Jakoba Andriamanitra ho Farao hoe arak'izay teneninao zany dia tsy hita olona tahaka anao intsony ahy eto amin'ny fireneko fa raha isy ho toeran'io a ny antony namaly an'i Josefa ny tsodrano rainy mijoro eto any ariva hitondra ny tsodrano ray ao anao ary Andriamanitra amaly anao ny fomba mahagaga tahaka izay namaliny an'i Josefa ihany koa ny fampahitana fity mahagaga manomboka izao le gaga dia gaga lazain'Andriamanitra tamin'ity taona ity zay efa nanotombony teo amin'ny fiainako amaly anao amin'ny anarana Jesosy avy amin'ny Nazareta teteny aminao hoe tsy misy lalana avy amin'ny Josefa natonga azy prime ministre zany izy ary avongana tao amponja victime tamin'ny fanendrikendrena nanodikodina vadin'olona manam-pahefana tao hoe Potifara tampoka foana teo nantsony izy mpanapaka misy zavatra afaky ny ova tampoka ary afaky no ataony tsodranon'Andriamanitra avy amin'ny ray ny amadika zay zavatra fampahoriana mitady hitarasoko ny fiainana ho tonga hitsimadika tampoka ho any amin'ny tombontsoa voninahitra mifanaraka amin'izay teny voaray avy amin'ny ray zao le izy ozy Jakoba tamin'ny Josefa misy fisandrantana ho tsodrano misy fisandrantana tao mitsodrano dikan'izay raha tsodranom-pisandratana ny voaray tsy entry mandrak'izay sy faharoapolo zany fivarany fiainany io zavatra lalovana io zany tsy marina pasazy ilaina fotsiny io amatarany fa ny zavatra rehetra possible rehefa miditra sehatra Andriamanitra manany anao fanantenana fa tsy eo amin'ny toerana misy ianao io dingana faranisy ianao raha nanova ny fiainany Josefa Andriamanitra ndray alina omaly izy mbola tsy nieritreritra hoe izy alina izy mbola tao am-potsy maraina izy tany amin'ny palais androany arivo naiza toerana misy ianao hiditra any amin'ny palais anao ianao eny amin'ny androany amin'ny anarana Jesosy avy amin'ny Nazareta manetreka ao an'Andriamanitra halleluia misy dingana normal fa misy dingana tsy normal zao ny zavatra nitranga nodingan'Andriamanitra lalàna sy ny zava-misy normal teo amin'ny fiainany rehefa manomboka manapatsapana zay olona miaraka aminy ny asa robidy ny teny pasoavana sy faminaniana zay iainany tamin'ny alalan'ny tsodrano zay ny raisiny sokatra ao sainy Josefa toy Josefa misy zavatra zany
zany teny papa zany misy zavatra azo tamin'ray ilay izy hita tao solotra masina indray hoe zao zavatra mbola tsy nitranga dia misy izy io zavatra mbola tsy nitranga io trangamiko confession foana ilay izy trangamiko zay nareo ane ahoana ilay confession dimio ane ny tantarany Josefa ray manontolo tonga andevy izy tantarany tamin'ny olona voavidy azy voalohany fahoriny tonga dia tsona avotobely izy nanofy zao zavatra nitranga tonga tao trano Potifara ndray izy andevy tao jorova avombelana hoe Potifara zao zavatra nitranga tonga tao amponja ndray izy tantarany tamin'izay gadra rehetrarehetra tao zao zavatra nitranga ny akohaka nanofy efa akohaka amiko dia nialina tamiko nalako dia nroasiny zareo a dia zao zavatra nitranga hitama tantarany le zavatra ampony hoe marina aminy le zavatra hitany tao baiboly zay zavatra hitany any no averiny izy tsy mitaraina hoe atao ponja azy dia very fosy izy ndray andro any io zavatra hitako tsy maintsy hitany eo amin'ny fiainako nyralaso piretapo taminy etrehitra fa voafetrana firenena le fisandatana voafetra hoe tsy maintsy rehefa miala eto izy koa ny akohaka amin'io rehefa lasa lavitra n'io ka andevo any izy any andohalika aminy fomba loto fo ratsy nanao zay anoliana Josefa nanao zay fomba rehetra na ny ratsy ho any Josefa akory azy ozy izy Andriamanitra zao hoe nianjara voateno anao ozy izy Josefa tsy miankineny ambava mpitazina sy mpaneso sy ny mpiteny rasy fa mbola misokatra ny omponoka voatahiry ny teniko amin'ny fotoana io kendry ny farany tsy ho diso zany io ary tsy tary zany io fa tsy maintsy tonga ra-potoana io lasa tany Egypte izy firina zay tsy azy tranquille piretapo taminy ary zavatra nitranga nafinaritra na ireo aza tsy nahalala hoe ny rahalany le efa tanteraka ny le faminany satria ny akohaka teo anatrehany Josefa izy tsy fanonjios zany ny akohaka amin'ny olona hafa firenena zany zany na tonga ny Sadakasy Mesaka sy Abednego zany na tonga ny Mordekay sy ny akohaka teo amin'ny asely tamin'ny Amana ny antony dia tsotra satria voasoratra hoe Andriamanitra ny any akovana zavatra nitranga nefa vao nahitany Josefa manao satroka Egyptianina le tena leonany Egyptianina labe io raha tsy mifora ny fiantsonany io maninona izy ny akohaka ny tena marina tsy hoe ny akohaka izy satria te akohaka fa nampekofany izy raha-mpamina iny mifankahita ny samy fanahy tonga fotoana amalina le profesia ka na volonté andreo na tsy volonté na sitrapona tsy maintsy miakohaka izy satria Andriamanitra mampiakohaka azy vaovao mafana na izy enay tamin'ity taona ty Andriamanitra ny teny fa tsy mitapy tao atsika ty taona ty raha tsy mitranga le hoe gaga de gaga ninninona tontolo rehetra manakana zany gaga zany tsy hitranga sisy idirany amin'ny toerana misy ianao androany zany sy ny zavatra lalovanao sy ny fiainana mbola misy ianao androany fa raha vitan'Andriamanitra namanika tantaram-piainan'i Josefa alina izy tao avonjy maraina izy tany amin'ny pare torona alleluia hitanao mifaminanina kely zavatra nanao objectif mifaminanina ary mitanjo mifaminanina tsy na tonga anao raraka fa na tonga anao tafavoaka rehefa misy faminanina ekenao tsy maintsy misy ny ataky miady tsy atateraka ny faminanina iny zao aza vela isy anova ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao hifanohatra amin'ny zavatra efa niekenao satria miaraka amin'Andriamanitra ianao manomboka androany hotahiny ianao raha mivoaka hotahiny ianao raha miditsy hitako ny fiarovan'Andriamanitra miaraka aminao sy miakonanao naiza lenao victoire foana aro lele izy olombelona sy azo saina hoe veriny nataon'Andriamanitra tamin'ny fahatsarana teo amin'ny fiainan'ny Josefa ary inoky ihany koa zay koa nitranga eo amin'ny fiainanao lazaiko zany zao zay mino rehetra dia hita sendray ary manomboka an'io isokatra ao anao zany lalazary amin'ny anarany Jesosy avy amin'ny Nazareta halleluia maninona samy teny andro any arivo nazo antoka amen izay atoko 7:7 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy mato ny tenin'ny mpanompoko aho sy matateraka ny saina tolotrinirako ary manao Jerosalema hoe honenany ianao sy amin'ny tanàna ny Jota hoe atsangany ianareo ka voariko izay raha eo amen halleluia rehefa avy nandray ny sodrany Isaka Jakoba dia lasa fitahiny izy
Jakoba mihitsy lasa fitahina. Zany hoe voaniala teo izy tonga dia nandeha mbola tsisy ninona pena tanana zao vao tonga tao amin'ny Labana izy dia le tsodrano azo namaly tao tokantranon'ny Labana. Hitanareo tsodrano zany a tsy hoe zavatra omenanao fotsiny ho ampiasaina fa miasa ao anatinao mampitsoro anao hifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra. Zay vokatry ny tsodrano. Vao tsodrano Jakoba fisiny eo tokantranon'ny Labana fotsiny teraka ho azo ny ondry miditra ho azo ny vola misokatokana fotsiny Labana dia mahondry amin'ny zavatra rehetra. Ary tsotraminareo fa matonanao nao foana mihitsy Jakoba i Labana tena misy hery hafa kely tsapany tao amin'ny Jakoba mitondra fitahingoavana ao anazy. Eto hoe zarako rovavy ny anankiray tao hoe Lea, ny anankiray tao hoe Rahely. Tonga fotoana Rahely sy Jakoba mifankaty. Raha mifankaty Rahely sy Jakoba maninona fitahana amin'ny Lea fotsiny izy mba hisy azy hitazomana ny Jakoba fitotoana indray a hitazomana ho azy anambaza anazy amin'ny Rahely satria le tiany no anambaza anazy. Fa raha Rahely menatra dia nanao négociation hoe aloko Lea hoentinao a fa mijaona fitotoana izy Jakoba hoe lasa za tsy tia Lea. Tsara tara zay. Fa katsy be mihitsy Labana hoe tena enjana fitahin'Andriamanitra ny lera laty. Fa aloha fitany izy vao hijanona fitotoana indray a ampitombotombony le fanteny ao anatin'izay fitotoana izay mihoatra noho izay azo avy aby netra amin'izay. Eny hoe manomboka androany zao tsodrano zao dia marina aminao. Naiza lianao dia ho présent miaraka aminao fitahin'Andriamanitra. Tsisy nino oatra Jakoba azy ianao eo amin'ny toerana izay nisy ianao dia misy fitahina mitsaka ho azy. Tsy mahaleteka. Hitanao hoe indraindray misy fivarotana ohatrany tsy dia misy olona miditra zany. Fa vao miditra ianao mividy zavatra voalohany voky ianao be dia be ny olona miditra ao. Ohatrany hoe nanaraka ianao avy aoriana amin'izay a le fahasoavana misokana tao amin'ilay fivarotana ianao miditra mividy zavatra tao aoriana eo ny olona be dia be amin'izay lany hatramin'ny letan'ilay olona lasa edivana. Ny antony dia tsotra satria tsy hoe le olona tian'Andriamanitra ho tahina fenao no nampiditra n'ilay fitahina eo amin'ilay olona koa. Zay le hoe fahasoavana sy famindram-po manaraka. Zao rehefa miditra dia manaraka le izy. Ka vao miditra izy dia misy fotoana mbola tavelo na nefa tavavoaka dia mbola mitady lalina le fahasoavana aizako izy teo dia mipetrapetraka izy dia misarika olona miditra fotsiny. Amen. Halleluja. Za zao mahita nananiva fa teny hitanao Andriamanitra. Araka itsodrano azony Jakoba io anompo anao ny firenena. Ataon'Andriamanitra tsy ho ritra amin'ny zava-matavy sy divay ary tantely eo atokantranonao ny anaran'i Jesosy. Ny firenena hiakoaka aminao. Aoko mpanapaka ny rahalanao ianao. Tsisy olona afaka ny anosina anao zany satria ambarako no anyarivo tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Zay mitahanao dia voataha. Mety tsy mamaly tsara hoanao zavatra rehetra hatramin'izay fa manomboka izao mety amin'izay ny zavatra rehetra. Tsy misy tsodrano tsy tanteraka izany ho an'i Jakoba. Niraisiny Josefa fa izay latsaka teo fotsiny niraisiny fa izay nitranga teo ny fiainan'i Jakoba izay niraisin'i Jakoba rehetra tonga dia le taminy fa inona nahatonga n'ilay vokatra le misy tsodrano tsy tanteraka teo ny fiainan'i Jakoba le hoe fekofany rahalany aminy. Nanina ilay izy tsy tanteraka satria natahotra izy. Natahotra izy. Efa vavafaka ina izy. Efa teo tendrombohitra izy. Niantso an'Andriamanitra. Dia nanomboka ny fahaina tamin'Andriamanitra teo izy. Nahita an'Andriamanitra izy teo zoara. Fa ny problemany ohatrany tsy nahoana loatra ohatrany hoe verina tampoka le maha-olombelona dia lasa sakana na fanarana na fofofo sy testa be aviany azy Esau. Ohatrany Josefa ny tadidio tsy nila miteny izy fa mijoro fotsiny nanao akanjony Egyptianina anana izy mpanapaka atao izy daholo mandidy ny zavatra izy PM joro fotsiny PM avy any fokrisy le nomby folo na PM ianao na mpanjaka tsisy josekoa ohatry zao zany aminao satria tsy azo atao zany. Ary izy ny firenena Israely zao tsy mila miteny izy fa le onction tonga dia mamaly le fanahy tonga dia mampiakoako. Raha marina na fofofo be avy any azy Esau hoe amono azy ny sabatra vao tonga eo kaiky tonga dia miakoaka ho azy satria ampiakofa ny fanahy mba hatateraka le tsodrano fa natonga le tsodrano tsy nitraka satria natahotra izy.
problème misy olona na tsofinao rano azy hoe anakarena tena tsy vonona ny anakarena anao ty izy fa matahotra ny anakarena raha manakarena eo le tsika ka tafeany olona tena marina zany misy karazan'olona tsy misokatra mihitsy hoe ho ataon'Andriamanitra mpanjato be izy tsy anatin'izay zany fa izy nenay aloha rehefa atonina anay fotsiny ka vita ny sakafonay a metimety ny fiainanay dia milamina izay tena Andriamanitra hoe hatreo zany telo tsara ny tana zay zao a sakafo ny fonao ry kristianina fandroany a maminany fa ny olona ho goava be ara-pitantanana eto amin'ity fireneny ity présent eto izy anao ariva mianaratra Alleluia Alleluia zay nareo nefa zay tao ampon'i Jesosy Josefa nitranga taminy atao fomba tsy takatiny sainy natanteran'le izy fa zao miangavy anao a aza manotsinisinina ny faminanina nysodrano rehetra voarena avy amin'Andriamanitra ray rehefa tehirizinao dia hitseranao any amin'ny hoavy le izy ary tsy maintsy tanteraky ary androany fotoana spécial itsofako rano anao a amin'ny sodrano ray no any arivo ao anatin'izao fête de père zao ary amin'ity takarivo ity a dia ataoko telo mazava tsara reo fiavahana ara-tsodrano a zay tsy maintsy hitranga eo fiainanao mangataka anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy a raha izy le sodrano no any arivo tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakera avy any Nazarety fa ny aretina rehetra mipitarantaranaka tamin'izay nahavictime ny razambenao nahavictime ndreo olona teo aloha rehetra talohanao zao ianao taranaka araka ny Kristy ambarako tabaka zany news na arakaretiny zany tsy epity eo amin'ny fiainanao tsony amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety ambarako amin'ny anaran'i Jesosy tsy ho victime na diabète zany ianao tsy ho victime na tension zany ianao tsy ho victime na retina makotsokotsoka lavo zany ianao ary niza tongeto manana problème amina retina cancer ty takarivo ty ambarako amin'ny anaran'i Jesosy mantsafo juro amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety no ny famonampon'Andriamanitra dia mamaly anao amin'ny famatsiana ara-pahasalamana amin'ny rafin-drehetra eo amin'ny fiainanao mitompo amin'ny anaran'i Jesosy le Andriamanitra mpamorona namorona ny tova siva rehetra namorona ny zavatra misy rehetra eto ambony tany izy ny miasa ao anatinao androany arivo zay tova tsy misy rehetra ilana fitsirina mandana manao fitirina ao amin'ny androany présent ao anatinao zay tova zay amin'ny anaran'i Jesosy tova tsy miasa tsony velona amin'ny anaran'i Jesosy problème na rano vandroany problème na fo sitana androany rehefa retina ela tsy tapanafa rehetra androany arivo mivazany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety amin'izao fotoana zao le Andriamanitra zay mpanasitrana mitondra ny aretintsika sy fanasitranana ny natongavany fa izy mihitsy mitonga fanasitranana ao antsika zay aretina rehetra ny anaran'izay tao hoe mangejana mampahory miteraka fanaintenana rofy eo amin'ny vatanao hozoniko zany anao any arivo miala miaifitra rava potika amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety ambarako afaka ianao no any arivo sitana ianao no any arivo salama amin'ny lafindety ianao no any arivo ty takarivo ikasiana Andriamanitra ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy arashakotanina barasiterekosh ho an'ny mpianatra no any arivo raisy ny fombiazana fianao amin'ny examen zay ho ataonao ambarako amin'ny anaran'i Jesosy zay mpianatra rehetra akafanadinana eto ano any arivo ny Andriamanitra anolotsainanao amin'ny fahombiazana amin'ny fanadinana zay ataonao tononoko ny esprit d'excellence ny fahaiza-manao tsara indrindra avy amin'ny fanan'Andriamanitra amaly anao ataonao any examen amin'ny anaran'i Jesosy naiza misy fanoherana avy amin'ilay rasy
manakotana sy miteraka tahotra ao anatinao, ongotako sy ravako zany tahotra zany, iala amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo tafiky satana rehetra manakana amin'ny fombiazanao sy ahomby amin'io examen io, toeriko zany amin'ny rahan'i Jesosy amin'inona mandrakizay. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Azy rehetra gisitra hatramin'izay ho tonga alohany ianao fa tsy ramo, ambony ianao fa tsy ambany. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita afy ianao numéro 1 amin'izay manomboka izao. Ao anatin'ny programme io ianao voalohany, ao anatin'ny examen io ianao voalohany, ao am-pianarana ianao mahay indrindra. Amin'izay rehetra ataonao hijoro anohananao ny fomban'Andriamanitra manomboka androany, ary hitako ny fihavanao ho amin'ny famirapiratana. Raha izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sakotra fibarasa io. Tsy horon-tanin'Andriamanitra zany ianao manomboka izao. Izay manao demande na bourse, azo hita lalana amin'ny fomba faran'izay tsotra ianao, ampahita fitisa nokatra lalina mahagaga ho anao Andriamanitra. Vavaka ao amin'ny mpianatra rehetra izay tokony handeha ho any ivelatra hanohy fianarana, isy lalina misokatra amina visa amin'ny fomba faran'izay tsotra. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manao concours amin'ny fianarana hiditra amin'ny ambaratonga ambony kokoa izay misy ianao androany, raha izao fahombiazanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'ny listy ho afaka amin'ny fomba mahagaga ianao amin'ny valin'ny examen rehetra izay ataonao, tika ianao ity an-tanana mafy Andriamanitra. Alleluia. Mandray mpianakaviana, joro eto any ariva manapaka ny ziogana trosa rehetra. Tsy hamatotra anao intsony manomboka izao eo amin'ny fiainatokantrano amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa misokatra ao amin'ny dingana goavana sady miavaka ny fandraharanao manomboka izao. Ny fahendrena, fahaiza-manao, hevitra tsara sady tena hoe matianina avy amin'ny fanamasina, omen'Andriamanitra anao zany. Ary hitako amin'ny takarivo ity tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay sakana rehetra mahatonga ny fandraharanao sy hiveratra amin'ny fiasan'ny fahavalo, esoriko zany, ravako zany, potehako zany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hitako ny varavarana misokatra tampoko anao rety fivorinty. Hitako ny varavarana misokatra tampoko anao rety fivorinty. Miainga avy any amin'ny kely ianao fa ho tonga any amin'ny lehibe indrindra ianao. Hiparitaka maneran-tany ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tonga monopole eto ambony tany zany asa zany, ary ianao ny goavana indrindra ao ambadika zany. Hita fa faingana amin'ny dingana matalanjona ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita firenena maro orinasa maro hitady ny vokatao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho raraka zany ianao ny ampandehanana, tsy ho fahity zany mandrakizay ianao, tsy ho foana ny eo am-pelantananao, tsy hisy akakeriny zany ny fanananao. Ny fiarovana miaraka aminao, na misy tafiota manodidina anao, ny asanao sy voakasika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazan-javatra sy fatiantoka rehetra misy eto ambony tany, amin'ny fitongana toe-karena, ny toe-karenanao lanitra, ny tarafana ny toe-karenanao. Raha izy manomboka izao ny fisokafana ara-pamatsina mahagaga avy any ambony eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao, amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta, amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta. Alleluia. Misy olona voatavy any any arivo. Hitako amin'ny takarivo ity ho avadika Andriamanitra ho vokatra tsara ao ambadika izao fotoana izao ny fandraharana rehetra ho an'izay olona mpandraharato inketo. Meo an'Andriamanitra, meo an'Andriamanitra ny fonao, misokafa tanteraka amin'ny fiarahamonina aminy, fa omen'Andriamanitra anao ny hevitra mampiavaka anao manomboka izao. Amaly anao ny Andriamanitra Daniel, amaly anao ny Andriamanitra Joseph, ary amaly anao Jesosy avy any Nazareta. Le Andriamanitra mpamonjy ny fandraharana raraka rehetra na vitana matika ny fahavokarana, ny fahafoanana teo amin'ny fiainan'i Petera manomboka no any arivo, izy ampamokatra izay rehetra ataonao amin'ny fomba miavaka. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Manomboka izao raha kelikely misy ny olona mbola azonao ampiasaina, manomboka amin'ity taona ity tsy latsaky ny milina ny olona ho ampiasainao. Arety ianao. Hitako men'Andriamanitra anao koa ny laza tsara amin'ny vokatry ny zavatra ataonao sy produit ataonao, izy fiatraikany iraisam-pirenena io. Fantatera-tany amin'izay ianao, amilatra amin'ny toerana rehetra tahaka ny Abrahama ny anaranao. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, alehibe ny anaranao manomboka izao ny anaranao ho alehibiazan'Andriamanitra. Hitarina any amin'ny akavia, hitarina any amin'ny akavanana, hitarina any andrevana sy atsinanana, any atsimo
zay olona tonga eto ka mino ty faminaniny ty tsy taraina noanany zany tsony ianao ho amorain'Andriamanitra ny lalana amin'ny fampahitana fity ioaninao ny vokatry ny fisasaranao zay rehetra manentsika sy manamavo anao dia ataon'Andriamanitra ndoarika eo alohanao ho ampinanin'Andriamanitra ny mofotena zay mampahory anao mandresy amin'ny ady rehetra ianao ary nomen'Andriamanitra anao ny rariny rehetra zay tokony anao amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta zay sorona aminao zany ny anjaranao zay rehetra maniry ratsy ianao izy ny fitoerany faniriana ny anarany Jesosy ho azon'Andriamanitra ny amin'ny dingana goavany ianao ary amin'ny tito amin'ity gaga de gaga. Santo di Boshe, Ria Pababa Sute. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amzori vizao baik famirena amlon tateraka ho anao ny anaran'i Jesosy. Zay very asa tonga ananasa amsara lavitra ianao. Zay rehetra raraka amin'ny fandraharany iota lavitra ny vokatra manomboka androany. Naiza misy zavatra very teo amin'ny fiainao tamin'ny lasa titakarivo ty amerina amin'ny lony zay zavatra very tamin'ny lasa rehetra ho anao Andriamanitra ary anio ny ambarako aminao amerina avoroeny izy na dia mandeha azy ianao tamin'ny tsy fahombiazana teo aloha mahita ny tsy fahombiazana ny hafa zao vaovao mafaly ny hafa tsy omby fianao aomby hitako eto ny olona ho président futur président hitako eto ny futur ministre androany arivo hitako eto ny tompon'orinasa goavana androany arivo mahita mpanafaka tonga eto mahita mpamatsy vola etsana be a eto androany arivo mahita mpamokatra goavana be a mpanon-tsaina mahery mpitsara ambony mpanala goavana gouverneur tompon'orinasa maro be ny hitako eto titakarivo ty amadika tatanam-piainana manama. Halleluja. Raha izy zany amin'ny anaran'i Jesosy ny antony hitenenako an'izany tsy rery ianao miaraka amin'le goavana be indrindra ianao ary Andriamanitra tsy mahay manome zavatra kely zany ozy amin'ny Abrahama sakaizaka ianao leoka anao zao tontolo zao mila taranaka ianao izao kitana izany grossiste amina fahasoavana fahotanany magataka zavatra kely amin'ny grama ary ny faminanina tsy zavatra natao takariny saina fa raisina mponolo ara-panahy ny faminanina zay rehetra nanao amenina tamin'le sodrano natao teo hitranga amin'ny antsipriany zay zavatra nambarana ary ny vavanao no hiteny paster natao fa gaga de gaga. Androany ariva mahita fa tsy ho diso ny lanitra zany ianao ny fihafaran'ny andronao eto ambonin'ny tany dia ho fiadanana fahavokisa-tsoa fahelavelona fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra mijoro manohatra dia rava fotsiny ary hitako fa hoe soron'Andriamanitra eo aminao zay rehetra manakana anao tsy ombona amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy men'Andriamanitra voninahitra ianao manomboka anao ny arivo men'Andriamanitra azy ianao men'Andriamanitra fakasitrana amin'izay zavatra rehetra ataonao tsy fanena amin'ny olona tsy mety zany mihitsy ianao manomboka izao Andriamanitra nomokatra ny lalanao any amin'le tena mety ho anao mandrakarivo ary ninona zavatra ataonao manomboka androany mety ny zavatra rehetra tsy afara mifararahany zany ny fiainanao ho ataon'Andriamanitra ny tsara indrindra noho izy eo amin'ny fiainanao io ary ambarako androany arivo tahin'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra ianao izy mijoro eo amin'ny adinao ary ny anjara voateninao dia tsy azo izaniza sakanana hitako manomboka androany arivo andeha fangan'Andriamanitra iazakazaka ary atao mifangana zany melovy amanany tytonty anakamary ianao ny anaran'i Jesosy anome fankafana vaovao anao ny lanitra manomboka androany androsoavo arivo ely no zay misy ianao androany ianao zay rehetra tia lalana tsy misy stress zay rehetra tia lalana misy fiadanana raisy anjaranao ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandomby sitraka ny fiadanana avy any ambony mandomby sitraka ny fahatsarana avy any ambony hitsondrananao ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tokantranonao androany arivo tsy ho ravo zany ny tokantranonao hitany taranakao Andriamanitra
manome fahendrena sy fahatsarana ho an'ny ankonanao izy. Misy ankonana vanina modely idéaly manomboka Andrianarivo. Zay ankonana vanina zay mitangeto zay Andrianarivo amin'ny Nazareta. Eto misy mpivady mifandray. Misy mpivady mifandray eto fampiresaka tsara fa manana rata-po anaty izy. Misy mpivady eto tsy mifakazo apo izy roa. Saky miteny ny afantarana an'le izy tsy tena manana fisokafana loatra ianao rehefa miresaka amin'ny vadinao, satria matahotra ny voaketoka, misy tsy famelana voatahiry eo. Indraindray misy fotoana ianao tena heverinao fa manao zavatra mety tokony anday fankasitrahana nefa tsy mety misy fankasitrahana mivoaka mihitsy avy eny ambava ny vadinao. Raha ianao zay olo izay ho anao ty fivoriny ty miteny amiko Jesosy Andrianarivo fa mifarana androany zay problème zay. Amagny le rangahy izy na le raha-matoa manomboka androany ary ampidina ny afo fitiavana ao anatiny. Manomboka Andrianarivo tsisy olona mifankaty ohatra nareo vady zany. Tsy hoe mody metimety fotsiny ao an-tokantrano fa tena mety amin'izay io e. Raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy anany. Alléluia. Tena miteny amiko ny tompo fa eo tokantrano 20 Andrianarivo tratran'izay problème zay. Alléluia. Fa Andrianarivo le izy mivady. Tena kaikony hoe fa mivady eo le izy hoe. Ho an'ny tovavy na tovolahy mbola tsy manambady tongeto, ambarako aminao ny anaran'i Jesosy fa omen'Andriamanitra anao mivady zazanao. Tsy ho diso antsara voateny zany ianao. Misy karazan'olona eo amin'ny toetra mahatonga ny tokantrano tsy mety tafantoetra mihitsy, tsy mety misokatra amin'ny toetra le izy. Ohatra, misy tovolahy mety tianao ihany raha vehivavy ianao, fa vao mijery anao izy mikotokotonina masitsika miteniteny mafy dia zao ny tonga ny ampony hoe tena tiako izy fa tsy zakako io raha ho tokantrano. Dia fika mijery anao nefa izy dia tianao foana, fa zao vao manomboka misokatra ny vavanao dia lasa miembotra izy. Tolo tsara ny tanan'izay miaina. Zay olona zay nefa tokony ho vadinao zay olona zay. Misy toetra koa ndraindray zany mahatonga le firaisam-potsy tena mikolle. Ny antony dia tsotra, le anjara voateny rehefa sokafan'Andriamanitra fa simba tao anatin'ny fitsarana tsy marina amin'ny fisainanao. Problème dia zao, tsarainao amin'izay tianao tsaranao fotsiny le olona, etretinao amin'izay tianao eritreretana azy le olona. Andrianarivo zay problème anankiroa zay rava amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa ho avadik'Andriamanitra fahatsaram-panahy zay farantsy toetra rehetra. Ary avadik'Andriamanitra voninahitra zay asany dia volo manakana anao mitarika fianao amin'ny fahafambaraka. Ty takarivo ty miova tantara-piainao amin'ny anaran'i Jesosy. Miova tantara-piainao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy karazan'olona asiny dia voly an'le atao hoe tsatoka, tsy manambady, tsy maninona, tsisy olona ty azy. Tsatoka moa saina ny fetson'olona azy hoe tsatoka hoe nampisavian'olona. Problème raha mpampisaviana miazona anao tsy azo tokantrano. Raha entinao mahazo manana le problème hoe rehefa tena akatoky ny fikarakarana rava foana le izy. Akaiky ny fikarakarana rava foana le izy. Manomboka zao tapak'izay problème zay. Ary aorinan'ny androany vomen'Andriamanitra eo amin'izay le anjara vaovao tsy rava-tsony fa mety. Amen. Inona le problème? Le problème dia tsotra, miangavy ianao aza aminao firaisana ranofo meloa fotoana ahatonga anao eny ambony pilipitra. Fa rehefa omenao ny lehilahy zay mampangetaeta azy, inona tsony nanaovan'ny dépense be? Allô? Tolo tsara ny tanan'izay miainy. Allô? Ndraindray mahatonga an'izy hoe manakaiky dia rava nahita hafahafa kokondra izy. Ianao efa hitany tsy dia mitady zay tsy hitany izy. Miangavy ianao ny anaran'i Jesosy. Zao tsara Andrianarivo, tolo tsara ny tanan'izay miaina. Ty takarivo ty
anokatra lalana spesial ho anao Andriamanitra. Teny amiko izy fa nilasanao avelany fa noavinao no karakarainy. Jesosy manome anao an'izay fahafahan'izay manomana ny arivo. Ray zay dia hoe voninahitra amin'izay izy. Izay tovavy rehetra tonga eto mbola tsy manambady ianao hoe voninahitra amin'ny teninao Andriamanitra fa hanome voninahitra anao izay mianjaratsara. Ary ambarako ny anaran'i Jesosy tafiditra any amin'izany anjaratsara zany ianao ary tsisy arobaka anao amin'ny tanany mandrakizay anao izay vehivavy izay mitiava mafineo azy. Alleluia. Tena kaiky anao azoko ny anjarako. Misy ny problème na tovolahy orgueilleux be. Natony fantandrany anao mieritreritra fa ianao bogosy. Dia izay ankizy vavy rehetra tianao taratara aminao dia nefasanao fotsiny dia ve tsy tianao tampoka dia miala ianao. Dia avy eo misy lay tsy tiako nay ihany dia miala. Nefa ranany efa tsisy titsony amin'izay ianao hoe izy tateliko teto. Zao izy dia mbola misy pitira lahy mirosoa amin'ny rara. Alors malalaka didika eo amin'ny mpitandrina ary izay koa tia manokana tsara mihitsy amin'ny fotoana rehetra. Mandrosoa fahavitripo hitsodrananao zay aore mitokantranonao fotahina Andriamanitra ianao. Allô tonao tsara ny tanan'izay miaino. Tontolo rehetra olana na zavatra mitranga manakorotana ny fiainan'ny olona anankiray dia tsy fandehanan'izay olo izay raha panikely. Tsy mety raha ohatra ka fiainan'ny olona sy expérience ratsy no entiany fihetseham-ponao. Ohatra ny ianao zao raha aman-dreny efa amin'i Jesosy mpompon'Andriamanitra ianao dia tia naiky zany ianao hoe zanakao hiaraka amin'ny lehilahy hiaraka tory aby mialohan'ny mariage. Dia malahelo ianao rehefa avy amin'ny teny hoe ohatra tsy nalala fitiavana koa ianao ka tsy mpanity ohatrany io. Dia zao vaovao mafaly tianao koa ve ho victime misy tombontsoa manokana omen'Andriamanitra ny ankonanao raha tafitandry tena tsara izy ny aloha nidinany mariage hoe vitany eo ambony pilipitra sy fanamasinana no miara-matory. Alors misy zavatra hafa nitsy no amin'izay tokatao izay ho man'Andriamanitra azy fa tsy hoe mitovy amin'ilay hoe ianao zany mety hoe mandeha fianao sy netsena fa tadio ananany devoly fahefana kely fona ny anakorotana n'iny rehefa tsy nandeha tao amin'ny programme n'Andriamanitra ianao. Dikan'izay aza terena hitovy amin'izay mety na victime anao taranakao taizao tsara izy dia avelao hiaina amin'izay tokony hiainany rehefa avy ao mitondro tsara ny tanazany. Vaovao mahafaly mahita andro any arivo famorenana tsara raha tokantrano. Mahita andro any arivo fiadanana tsara raha tokantrano. Na amin'ny tokantrano izay efa misy zany na amin'ny tokantrano izay efa ho avy zany. Tsy hodranonareo amin'ny anaran'i Jesosy manaova raharaha haingana. Ho an'izay olona efa tsy mifampatandro tsy midika akory zany hoe za zany anahoana no aviko dia fampiteny izay nareo zany za zany zao efa niaraka tamin'lahy tena ahoana no aviko izany ho arilahy zany araka ny teny pastera. Telo tsara ny tanan'izay e sotra le izy mandraisa fanampaha-kevitra fahasameo amin'ny tomponareo. Bebafa na ny lehilahy na ny vehivavy manana vision miavaka nareo amin'ny ho avy. Raha ohatra ka mandeha an'izao teny zao ianao no any arivo mbola tsy vita raharaha nefa miara-matory misaraha toerana aingana. Samy manamaso tena dia mandrosoa amin'ny raharaha faran'izay aingana fa hitsodrananao famindrapo Andriamanitra fa izay mahalala terenana tanteraka an'ilay izy. Hita ny fiainatokantranonao sy ho avy ny fiainatokantranonao Andriamanitra mitiava mafimeo azy. Alleluia. Alleluia. Ambarako fa zay rehetra tonga eto androany arivo voageja ny fanahy ratsy amin'ny fijangajangana afaka ianao ny anaran'i Jesosy Kristy avy an-Nazareta. Hitako fa tsisy tovavy na tovolahy zany ka hifanena amin'ny olona mpamitaka. Misy fotoana zany mahavictime olona be dia be tovolahy ihany tsy fantatrao fa ohatrany ihany misy tsisy peratra eny an-tanany fa misy diany fotsiny. Dia rehefa notanizy dia hoe sendra mbalilala lo peratra mba nataovako mesira aloha ny ampiakarako andry ampiresaka fotsiny izy amin'io. Dia tonga izy anontaniana ianao ka mbola tsy manana fialana iny sisa. Dia io ianao dia resy lahatra hoe kery tonga amin'izay ray volana zavatra ataony amin'io ampifilafilainao domodomony ianao atao zany izay fomba amparatra amin'ny fonao mba ahafahany miara-matory aminao. Dia efa tafiditra amin'izay ny engagement tsy ny nandaprime fa ndiditra seconde tratra amin'izay dia avy eo nanontaniana amin'izay nandeha ny renseignement mailimaily any ty fa
anatiny aniny makalolona manana le olona am'izay tondrotondronao nampisaraka anao aminazy omenao tsy velona nefa le olona aza miteniteny an'io tsony fa enao miteny azy ty azy day a mankalainy lefa aveo satria le foko moa zany efa dia zay tonga eo diso daholo traritra amin'izay ary ndray andro ino tokoa izy bradeso niaraka tamin'le olona koa fa ny ana aminao tena moidro tandrema tonga dia efa fao anatin'ny saina ny inona fanafody be dehibe amono tena ny antony efa nyteneny ianao fa tsy nety ary avy mamono tena eo tsy mankany an-danitra mandrakizay ianao raha maty izy ary efa miaraka amin'ny azy dia ianao raha maty dia hoe izy any amin'ny ilo satria namono tena tolosara ny tanazemena menkavy ianao andoany arivo jogo tsara nataiza toerana nahalavonao amin'ny takarivo ity ny Andriamanitra anangananao sy fokorana ianao andoany arivo dingana isy anao orinan'ny androany tsara lavitra noho nanomboanao a ny faranao ny anarana raha ianao zay olo zay tiafa mampirina alleluia mahita fa tahina Andriamanitra mombanao manontolo alleluia tahina Andriamanitra no avinao tahina Andriamanitra ny ankonanao alleluia teny amiko Andriamanitra zay mbola tsy manananaka nefa manambady raha izy ny anjara taranaka ho anao ny Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahavokarana mahasoa amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy raiso zay mila zay mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy ty takarivo ty takariva spesialy raha-paminanena ary zay sainy tompo lazaika dia zay tsy takatry ny saika nefa mino fa ho ataon'le izy arakaraka ny programa ny fisehoana ty ny programa tsara indrindra natrehanao hatramin'izay raha izy ny anjaranao asa nataon'Andriamanitra tanao dia mivavaha amin'izay ianao ambaron'Andriamanitra androany mivavaha reo teny mpaminany rehetra voaraiko androany raha eo raha isiko ny anjarako tanteraka eo fiainako zany vavaha ny anaran'i Jesosy vavaha amin'ny anaran'i Jesosy reo teny mpaminany rehetra voaraiko androany arivo raha isiko ny anjarako amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazarety toroko amin'ny takarivo ty misitaka ny tsara lavitra ao anatin'izao fetiny ray izao ray mpianakaviana rehetra vitanao ny mamelona ny ankonanao omena Andriamanitra ny tsara indrindra ianao afaka mampiadana ny eo tokantranonao ary amarako amin'ny anaran'i Jesosy ny fisokafantanany zany tao ny fetiko ampahandoany le tsara tsy hita maso nefa fahavokarana rabitsy omena Andriamanitra anao zany raha izy ny anjaranao ray mpianakaviana amin'ny anara mahery Jesosy avy amin'ny Nazarety misy tafahafenona misy tafahavokarana misy tafavoninahitra misy tafahalebiazana misy tafahatsarana misy tafamirapiratana raha izy amin'ny anaran'i Jesosy sotra raha ianao ny arivo mendrika ianao fakasitrahana mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta amen.